tadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ny filomisato, ekeny folo. Dia tena mampalahelo ahy mihitsy anie maman i Gabriela igny. Gabriela tena kambody kely izy. So ihany izy fa afaka ndraisiny nentoany tao an-trano zareo. Nga zay ihany mbola tsy hainy mamonga. Fa ahoana, nga misy zavatra nanjoany Gabriela indray tato ato. Malaza eraky ny tanàna ary zaniko. Malaza ahoana, hoe maninona? Ka nisy vola be very tao an-trano zareo. Tao amindry nentoandry Gabriela tao? Le hipetrahany. Dia tonga dia Gabriela ny teneny zareo hoe nangalatra an'le izy. Andray? Nefa Gabriela kely iny sady marina izy no tena mijoro tsara dia nefa endrikendrehany zareo. Tena ho amin'ny tompo iny zaza iny. Hatramin'ilay fotoana nahafatesan'ny mamany, fotoana fohy fotsiny ny elanyelan'ny fahafatesan'ny dada sy mamany fa izy tena nitoetra tao amin'ny Jesosy tsara. Mpianatra sekolelady ny fantatro tsara ny toetrany koa nangalatra vola ahoana re. Dia nefa ny tantarainy anahy mantsy ilay tantara. Dia nefa hainy hoe iza ny naka an'ilay vola. Fa iza ny naka an'ilay vola be ahoana aloha zany? 5,000 sy 400. Andray to vola be, tena vola be mihitsy izany. Le zanaky ny nentoany iny any naka an'ilay izy. Le cousin ao an-trano ihany zany. Ka mifoka rongony mantsy izy dia nalainy le vola nividiana ny rongony. Dia rahoana ny Gabriela hoe raha mandaza any amin'ny nentoany ony dia vonony. Aiza ny ahitany Gabriela sy 5,000 sy 400 tsy rariny tokoa zany. Mampalahelo be zany. Fa zao hoe matoa avelan'Andriamanitra amin'ny tranga, misy lalana ivoan'ny Gabriela ho mpandresy any anatiny any ary mivavaka ho azy zao ny asantsika. Dia misy tenin'Andriamanitra afaka tena mpahirezana azy mihitsy ny lazainy Davida. Zao le izy ao amin'ny Salamy 450 ao. Alaivy ny baibolitsika dia jerentsika kely Salamy 450. Misy tsirariny be da be ohatr'izany ranga eto ambonin'ny tany eto. 4 sy le tapany voalohany amin'ny 5 angeny vakio Joanne. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo no mpanohana ny fanahiko, hamaliny ratsy ataony mampahory ahy izy. Mampahiry loatra io tenin'Andriamanitra io. Ary ny soratana ato satria hitan'Andriamanitra ny mavesatra rehetra amin'ny tsirairay. Salamo 450, 4 sy 5 tapany voalohany. Indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo no mpanohana ny fanahiko, hamaliny ratsy ataony mampahory ahy izy. Lozan'ireny olona mampahory mpanompon'Andriamanitra reny zany Tena lozany mihitsy. Satria tsy maintsy hovalian'Andriamanitra reny. Raha vao mampahory ny azy Andriamanitra tsy mikasika antsika ange mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra ary mila mpahirezandriany Gabriela kely zany. Zay indrindra. Ao aloha ianaro ho andry manokana. Salamo 450, 4 sy 5. Vakio ne indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo ny mpanohana ny fanahiko, hamaliny ratsy ataony mpampahory ahy izy. Tandremana mihitsy fandrao dia manana fo hoe te hamoy fo sanatria na te hamalyfaty. Zay mihitsy omena ny tompony ady. Satria ahoana hoy ny Salamo 450, 4 sy 5 tapany voalohany. Indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo ny mpanohana ny fanahiko, hamaliny ratsy ataony mpampahory ahy izy. Indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo no mpanohana ny fanahiko, hamaliny ratsy ataony mpampahory ahy izy. Miankina amin'ny mpanohana ny fanahintsika no hoe ampangozozo na tsy antsika. Fa andao isafidy hoe iza ny atao mpanohana ny fanahintsika? Andriamanitra. Zay indrindra izy zay. Averindry mandeha ary hoe indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo ny mpanohana ny fanahiko,
hamaly ny ratsy ataon'ny pampahory izy. Indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo no mpanohana ny fanahiko hamaly ny ratsy ataon'ny pampahory ahy izy. Samy mahery izay rehetra miatrika ady tsy rariny eo amin'ny fiainana ankehitriny satria indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo ny mpanohana ny fanahiko hamaly ny ratsy ataon'ny pampahory ahy izy. Salamy 4:10 raisintsika ho antsika ny 4:5. Ombay mitadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraky